Miarabantsika rehetrarehetra indray amin'ity androany ity ifampizaritsika eto mahakasika ny hoe débutant départ zéro inona ny tokony atao inona ny tsara ho fantatra inona ny tokony anarana dia izarana izay ho antsika rehetrarehetra dia mino fa tena ho partagenareo ty vidéo ataontsika androany ity ary ihany koa asianareo cœur eo ihany koa raha ohatra ny manana fanontaniana ianao dia aza menatra manontany amin'ny commentaire dia raha ohatra ny misy amintsika efa mba mahay ka misy namantsika mba manontany dia aoka mba tsy hisy olona imeme fa mba ataontsika mpanajana sy ampitiavana ny zavatra rehetrarehetra ifampizarana na eto amin'ny vidéo na amin'ny commentaire dia tika ihany koa tsika handray anjara mba ahafahako manatsara sy mampitombo hatrany ny fizarana eto amin'ny page dia rehefa misy fanontaniana ataoko ao anatin'ny vidéo dia tiako ianao hamaly ao amin'ny commentaire izany mba ahafahantsika tena hoe mifampitaiza mifanoro mba ahafahako ihany koa manatsara ny kalitaon'ny fampianarana izay atolotra eto ho anareo rehetrarehetra izay nivelany dia miarahaba anareo rehetrarehetra ho antsika ihany koa any amin'ny faritra miarahaba antsika ary tsy adino ho antsika Tananarivo miarahaba antsika rehetrarehetra dia aza adino manaraka na eto amin'ny Facebook zany na eto amin'ny YouTube izay ahitantsika rehetra dia arabaina foana tsika rehetrarehetra androany dia raha tiantsika téléchargena izy dia ny amin'ny YouTube no hitako hoe aingana kokoa dia tapenao fotsiny hoe départ zéro izay zany dia efa ahitanao na hoe lesona départ zéro dia efa ahitanao amin'ny YouTube dia vidéo antsika androany ity dia mino fa tena olina ianao ary amin'ny alalan'ity vidéo ity dia engany mba tsy hitsiny olona hiteny hoe sarotra ny gitara na hoe za tsy natao gitara fa mba elana amin'izay resaka izay mihitsiny no antony manaovako ity vidéo androany ity dia tena te hizara ho antsika rehetrarehetra dia mino fa vony ianao amin'ny cahier vony ianao amin'ny stylo dia efa mino koa fa vony ianao amin'ny gitaranao dia lasarintsika eny ary resantsika voalohany mombamomba ny gitara io ny gitara zany dia raha ohatra ny ataontsika amin'ny sokajy anankitelo dia misy ny gitara acoustique ny gitara électrique ary misy ny gitara électroacoustique ny atao gitara acoustique dia ohatran'izany feoko zany zao efa misy an'ity micro kely hitanareo eto amin'ny tendako eto ity dia efa tsy son acoustique intsony satria efa nasitsika micro fa ohatra ny soritsika ty micro ty dia miteny amintsika eto dia zay le hoe son acoustique zany hoe ny gitara acoustique zany dia gitara aloha tsy branchénao amin'ny alalan'ny fil izy fa tena hoe tendrenao izy maina be iny raha ohatra indray hoe asianao fil le gitara acoustique ohatra ny ty anaty zany dia électroacoustique no etsotsika azy dia misy indray moa zany le gitara acoustique io zany mizara maromaro misy ohatra ny gitara folk dia misy ny gitara classique averiko gitara folk dia misy ny gitara classique ty anaty zao gitara acoustique izy fa ny naturany dia gitara folk acoustique izy fa folk satria ny cordany dia acier fa misy ndray gitara acoustique fa classique izy zany hoe ny cordany dia nylon mino fa azontsika hatreo ndahary tonga dia hiditra avy hatrany ny zavatra mila fantatra rehefa hianatra gitara dia ny resaka vocabulaire anankiroa rehefa tsy hainao manavaka an'ireto vocabulaire roa reto dia hifangaro aminao ny fomba fianarana gitara ary ny tsy fahalalanao an'ireto vocabulaire anankiroa reto sy ny tsy fahaizanao manavaka ireto vocabulaire roa reto dia mety ahatonga anao raha au lieu de tokony heritaona ianao dia efa hahay gitara dia mety ho lasa 5 na 9 taona anoany satria tsy mahazo resaka ianao rehefa manazava ny olona ary ampifangaro zavatra ianao rehefa tena miditra lalina ny olona dia tsy ino zany fa ny teny hoe note sy ny teny hoe accord ny note raha ohatra ny adika tsotra izy dia hoe feo tokana ohatra za zao raha mitendry ohatrao dia note zay raha mitendry ohatrao note zay raha mitendry ohatrao note zay fa raha ohatra indray mitendry zavatra maromaro dia tsy note ny anaran'izay fa zay le antsointsika hoe accord ny accord zany dia fitambarana note maromaro misy miteny hoe roa misy miteny hoe telo fa amiko zany ny atao hoe accord dia note anankitelo miakatra ao rehefa feo anankiroa izy
sady tsy noty tsy akory fa dio ny atsotsika azy. Mino fa mandray noty tsika dia amin'izay azotsika tsara ilay izy. Raha fa feo tokana noty, raha feo anankiroa dia dio. Rehefa manomboka feo telo no miaraka ka ampiasaintsika ilay izy dia akory no iantsotsika azy. Raha ohatra ka misy amintsika tsy mahazo an'izay resaka teneniko izay dia soroaty eo amin'ny commentaire dia valiko ianao hoe zao no tinadina ohatra ny amin'izay zatra ny teneniko teo izay zany raha mazava aminao ilay izy dia soroaty indray eo amin'ny commentaire mazava. Eny ary toizantsika ilay izy. Rehefa hoe miteny aho hoe noty dia feo tokana, rehefa miteny hoe akory dia feo maromaro. Donc zany aho ka tsisy olona hiteny manomboka androany hoe mba meo notin'ilay hirany ihany iny dia ny ao an-tsain'ilay olona nefa zavatra ohatr'izao. Ohatra ny hoe mba meo notin'ilay hira hoe farakely sy laza tsy foky anao iny dia zao nefa ny ao an-tsain'ilay olona manontany izy hoe tsy foky anao. Zany ohatra. Tsy izay ilay izy fa izay zao akory izay. Izany hoe raha antany an'izay ianao dia hoe akory. Dia parenthèse kely le akory ny mitambatambatra iny dia misy izy zany atsotsika hoe suite d'accord na hoe progression d'accord, zany hoe le fitambaran'ilay akory rehetrarehetra ao anatin'ilay hira dia izay ny atsotsika azy. Eny ary. Rehefa mianatra gitara ny olona anankiray dia anisan'ny mampijaly antsika ny resaka échauffement. Le hoe ahoana ary no fomba hanaovana échauffement, ahoana ihany koa ary ny ambolana tanana satria mijery ny olona ny tanana dia ohatra ny olona ohatra misosasosa zany dia ny anao ohatra miraikidraikitra zany. Inona ary no tokony atao? Dia ity exercice omeko anao ity ataonao mandrakizay. Averiko ity exercice omeko anao ity dia ataonao mandrakizay. Za zao mialohan'ny anaovako an'ity vidéo ity dia tsy maintsy misy fiomanana kely atao. Tsy teneniko anareo hoe adiny firy na 5 minitra fa misy fiomanana atao. Fiomanana ara-tsaina, fiomanana koa amin'ny zavatra ho teneniko eto. Dia indrindrindra fiomanana amin'ity tanako ity. Dia ny ataonao manao échauffement ianao. Dia miantsika numéro ireo tanandreo ity ataontsika hoe 1 2 3 4. Dia tendrenao tsirairay ampiasainao tsirairay ireo tanandreo. Mbola tsy mianatra akory tsika. Misy amintsika manko ohatra na tamin'izaho vao nianatra gitara koa tonga dia akory nampianarana anahy fa tsy izay ilay izy. Fa mamolaka tanana aloha tsika mba tonga ilay tanana ngovonina hisedra ny hoe marary reraka sy ohatr'izany. Ao ny 1 ary ny apetratsika voalohany tendrenao ny 1 eto amin'ny case voalohany, izany hoe première case première corde 1 veo 2 3 4. Izay hitendrenao anazy amin'ireto ratsan-tanana ireto aloha mbola tsy hainy fa hito aloha filahintsika. Vita izay dia miakatra ao ambony. Vitanao izay dia miakatra ao ambony indray. Vita izay dia miakatra ao ambony. Vita izay dia miakatra ao ambony. Dia miakatra hatrany. Ny tanjonao anatin'izay dia mba hahatonga ny tananao ho reraka. Averiko ny tanjontsika ao anatin'izay dia mba hahatonga ny tananao ho reraka. Ka raha ohatra ny reraka ny tananao dia bravo zany fa tratra ny tanjona zany. Ny antony dia izao, rehefa zatra reraka ilay tanana dia lasa souple ilay izy dia lasa vonona ozy izy ateo hisedra ny fianarana rehetrarehetra isy eo. Ao vitanao izay ataoko aingakaingana izy teo satria ihany dia hoe dia vita izay dia misaka amin'izay tsika eto 1 2 3 4 dia ohatr'izany. Rehefa vao mianatra ohatr'izao tsika dia ny zavatra tsy azo atao dia ny manao anazy. Ohatra ny ianao vao mianatra dia ianao tonga dia hanao an'izao. Tsy mety. Fa ataovy miadana ohatran'ilay anaovako azy teo.
voianarina izy zay fa rehefa ayainao le izy dia ohatra ny alohan'ny hitendry ianao isan'andro dia manao n'iny échauffement iny. Ny anton'iny échauffement iny dia mba tonga ny tananao vonona satria misy fotoana ianao mety hanindry accord sarotra tsindrina, mety hanao accord barré indrindra dia tsy haneno le accord barré rehefa tsy manao n'iny exercice iny ianao. Iny zany manafaingana sy mampamafy an'le tananao ohatr'izay le izy. Anisan'ny zavatra matetika tranga rehefa le vao mianatra gitara ny olona dia ao main droite eo no tena mampijaly satria averiko foana ty teniko ty naiza isaky mampianatra dia miteny an'ity phrase ty foana: ny main droite no sarotra indrindra amin'ny gitara fa tsy ny main gauche. Matetika tsika rehefa débutant dia ato ny manahirana masika le zavatra ho tendrena ato kanefa tsy izay le izy. Fa ny tena mampijaly ao main droite mampijaly amin'ny fianarana gitara dia ao main droite. Ny antony io main droitenao io no ataontsika hoe capitaine mitarika anao. Raha tsy mahay manaraka atao ianao dia main droite mahatonga an'izay. Raha tsy précis zavatra ataonao main droite mahatonga an'izay. Presque ao main droite zany akamaroan'ny olona rehetrarehetra dia ny dikan'izay zany mila homanina sy atao vonona tena hoe vonona tsara io main droitenao io mba ahafahantsika tena hoe mahafehy sy mahafolaka tsara resaka gitara. Hatreo amin'izay zavatra nampianariko teo izay zao raha manana fanontaniana tsika poseo aloha le vidéo dia soraty aloha le fanontaniana eo amin'ny commentaire dia arakaraka ny hafaingananao mandefa an'le commentaire no ahafahany mamaly azy dia mbola tsy betsaka ny commentaire dia mandefa azy. Eny ary toy indray tsika main droite ihany koa dia mila filahana. Le gauche telo zany tohizantsika hatramin'ny farany parenthèse kely fotsiny zany ohatra hoe zafady fa ataoko haingana izy vitanao zany dia misy akety ianao dia misy akety vita zay dia misaka dia anjaranao manoha izay hatrany amin'izay farany takatry ny tananao. Ao main droite indray dia zavatra roa ny filanao ao manao feona arpège ianao zany hoe tany sainao tsirairay ireo corde ireo. Amin'ny gitara manko ny basse dia ireto anankitelo ambony reto: ny 6e corde, ny 5e corde ary ny 4e corde. Tadidio tsara fa ny première dia le kely indrindra ny ambany ohatra ny tapaka zany gitaranao dia le any farany ambany iny atao hoe première corde fa tsy hoe akory hividy gitara ianao dia avidy corde gitara ianao dia tapaka zany le farany ambany dia tonga ny mpivarotra ianao dia hoe corde 6e mantenenao fa tsy mety. Fa torohevitra ihany koa hoe rehefa tapaka ny corde dia tonga dia corde complet foana vidiana fa manimba sofina ary mamodika anao ray musical anao tadidio zay teniko izay ny fitendrena hoe gitara dia ohatra ny ty vidinao atao amin'ny national, ty indray vidinao atao amin'ny samkova, ty vidinao tanana mampiomehy be zany fa aloha tonga dia miaraka izy rehetrarehetra. Eny ary ohatra zao zany le ataontsika 6 3 2 1 ity mitendra ny 3 2 1 ty mitendra le basse na 6 io na 5 na 4 ity daholo mitendry anazy. Ao ary 6 3 2 1 vita zay 5 3 2 1 vita zay 4 3 2 1 ao zay voaloha. Manaraka 6 3 2 1 2 3 vita zay 5 3 2 1 2 3 vita zay 4 3 2 1 2 3 ohatr'izay zany le anaovantsika azy dia kotrananao zay rehefa le izy le voianaranao iny dia mahazo mijery ianao. Fa rehefa misy zavatra apetaka ao tamin'ny main gauche ohatra ny hoe manimetraka accord ianao dia tsy azo atao mijery ato fa raha ohatra ny hoe mbola tia hijery ato dia sola aloha le accord dia naharo tsara aloha le ato fa vao mino foa mipetraka ato ny tananao ny gauche
dia tsy maintsy ato ny masonao. Rehefa mitendry gitara zany masotra aty fa ato ao a averiko. Rehefa mitendry gitara dia tsy azo atao mijery ato amin'ny main droite fa amin'ny main gauche no jerenao. Ny antony a ny main gauche no lalana, ity ny tongotra. Raha mandeha ianao any an-dalana dia tsy tongotra ny jerenao fa ny lalana. Lasantsika ary akora anankitelo no ataontsika anazarantsika débutant le vao hanomboka dia paraserirozy izy ateo a. Ity lesona tsotsotra kely androany ity a dia ny sol dia ny do dia ny ré. Famelohan'izany a raha ohatra misy amintsika mbola tsy abonné amin'ity page ity a dia manasanao ho abonné. Raha eto amin'ny YouTube ianao manaraka dia manasanao cliquenao le hoe manao ino moa zany miditra ho abonné anao le menamena io a dia cliquenao io dia velominao notification dia isaky misy vidéo tonga eto dia ianao maraka voaloha. Ary ny vidéo rehetrarehetra hitanao eto amin'ny page Facebook dia hitanao ihany koa eto amin'ny YouTube manomboka izao zany a. Dia raha ohatra ianao hoe télécharger dia tonga dia leo amin'ny YouTube anjerenao amin'izay tsara ny qualité ny sarinao eny azy. Sol ny fanaovana ny sol raha tsy tanana telo ny ampiasaintsika. Tsy reto rera akory ny sol sy ny do sy ny ré fa be dia be fa reto aloha zany no enganao. Lasarintsika auriculaire eo amin'ny troisième case première corde, annulaire troisième case sixième corde, majeur deuxième case cinquième corde dia apetraka ao reo ao a. Dia nitendrenao atao main droite dia 6 3 2 1 2 3. Somary accéléré-tsika fa mandeha fotoana. Dia ny do indray, ny do index eo amin'ny premier case deuxième corde, ny majeur eto amin'ny deuxième case quatrième corde, ny annulaire eto amin'ny troisième case cinquième corde. Dia ny basse 5 dia hoe 5 3 2 1 2 3. Vitanao zay a dia ny ré indray zany apetaka ao eo a. Ny ré ohatran'izao, ny index deuxième case troisième corde, majeur deuxième case première corde, ny annulaire troisième case deuxième corde dia ny basse quatrième. Lasarintsika zany hoe 4 3 2 1 2 3. Ohatr'izay le izy dia atambatra ao zay telo zay. Ho anao aloha raha débutant zany a tadio fa le ohatrany hoe mora kely zao izy jereko zany a fa aza tonga dia hoe sura hoe dia tonga dia tafavoakanao zany fa mety ho 3 andro, mety ho herinandro, mety tapa-bola, mety ho 2 volana zay ny hainao arakaraka ny fanaovanao foana. Le izy zany a tadio foana le torohevitra omeko zay hoe rehefa débutant ianao a dia mandritra ny 2 volana ianao mandray adiny iray isan'andro. Tsy azo asiana hoe andro anankiray tsy andraisanao. Averiko tsisy dikan'izany ny fianarana ataonao gitara. Raha vao ohatra ianao anatin'ny 2 volana ianao manapaka 2 andro 2 andro tsy mikitika mihitsy, tsy azo atao zany. Raha ohatra ianao reraka dia mba ataovy 30 minutes fotsiny. Fa raha mba mety dia miaritra ianao hoe 2 volana fotsiny ianao a miaritra adiny iray. Raha ohatra ny adiny iray zany tsy vitanao miaritra anazy a nefa ianao mba olona manam-potoana ihany a dia tena tsy tia gitara ianao ary tsy tia gitara. Fa raha tena tia hay gitara ianao a, tena tia an'le gitara ianao a, averiko adiny iray isan'andro mandritra ny 2 volana ny famolanao ny débutant. Hitanao ohatra ny olona raha nena tena tsy maintsy misy sacrifice. Ohatra ny misy olona anankiray voan'ny diabeta dia miteny ny dokotera hoe tsy mahazo mihinana siramamy, tsy mahazo mihinana zao dia maninona le olona manaraka. Dia maninontsika ohatra ny tia gitara dia mba teneny hoe adiny iray isan'andro fotsiny. Adiny iray isan'andro zany hoe tsotra kely mifoha ianao amin'ny maraina mamely ianao 10 minutes 55 minutes sisa tavela. Tonga avy any am-piasana ianao ny hariva mamely kely indray ianao 10 minutes apetraka anao iny dia lasa ianao mijery vaovao mikarakara anao an-trano, mikarakara sakafo, manao rarasa sisa dia efa 15 minutes zay. Ny ambiny 40 minutes mahery sisa. Dia iny amin'izay ny ataonao alohan'ny hatory indray ianao mamely an'ilay 40 minutes na ohatra hoe sady mijery vaovao ianao mamely an'izy dia vitanao ihany le adiny iray. Zavatra tsy sarotra be zany izy, tsy akory adiny iray tsy akijanona io fa afaka tapatapahanao fa ny essentiel hoe nandray foana ianao mandritra ny 2 volana fotsiny. Eny ary afaka mianatra mikapoka ihany koa tsika. Le mikapoka zany a manao rythmique ozy izy ny vazaha dia ataonao tsotra izy aloha amin'izao débutant zao dia ohatra manisy ianao 1 2 3 4 ao a zany hoe sol do ré teo zany ataontsika hoe 1 2 dia do a dia ré a 1 2 3 4
zany hoe ny 1 sy ny 2 midina dia ny 3 4 miakatra hoe 1 2 dia miakatra 3 4 ao 1 2 3 4 toy izay dia le izy tadidio tsara ty teniko ty le izy tsy hoe kory hoe voenaranao dia tonga dia aingana be ohatr'izany fa mindraky tanana izany ny tananao fa azagaga raha ohatra ny hoe miraikitra le tanana. Misy amintsika manko voa hoe miraikitra kely tanana sarotra be le tananao miraikitra tsy midika fa sarotra le gitara fa ny tananao miraikitra no manam-pirofo fa débutant ianao. Averiko ny tananao miraikitra tsy midika hoe sarotra le gitara fa le tananao miraikitra no manambara hoe sambany ianao vao mikotrana, sambany ianao vao mianatra dia ny tian'le gitara teny aminao hoe raha sy matetika ako dia ndao tsika hinamana dia ndao hifandray foana isan'andro dia izay le izy fa tsy hoe kory hoe sarotra izay dia amaranantsika ity vidéo ity dia hianatra kely an'ity vidéo ity tsika dia tsino izany fa ny fomba fireglena gitara. Pitch Lab Lite ny ampiasaintsika eto izay le application tsy hitanao amin'ny Google Play Store izy io fa téléchargenao ao amin'ny Google Chrome dia omeko eo amin'ny description ambany eo amin'ny commentaire eo ambany ny lien afahana télécharger an'izy dia raha ohatra amin'ny farany izy dia naharo tsara izy. Eny ary voalohany indrindratsika dia hiaraka hianatra iregle gitara amin'ny alalan'ny application atao hoe Pitch Lab Lite. Izay zany ny anaran'ity application ampiasaintsika ity réglage omeko anao ty dia mbola réglentsika aloha amin'ny alalan'ny application ny antony amin'ny maha débutant dia mbola tsy tafipetraka aloha ny oreille musicale satria mbola mila mianatra mitendry aloha dia izay aty ho ataontsika ity. Diapason izay no anaran'io réglage ianarantsika io. Rehefa maheno olona miteny zany hoe ataovy diapason le izy dia atao ohatran'ity réglage ianarantsika androany ity zany ilay izy. Raha misy miteny ihany koa ataovy réglage standard dia io zavatra ianarantsika io le izy. Dia raha misy indray olona miteny hoe ataovy réglage E dia avy eo A dia avy eo D dia avy eo G avy eo B avy eo E. Raha mahita olona miteny an'io dia hita zavatra ianarantsika ity izany hoe E A D G B E. Io zany io réglage ianarantsika io zany no ekeny rehetra fa ny ankoatr'izay dia fanovanana ihany koa fanatsarana. Dia lasa aritsika ilay any amin'ny farany ambony, ilay any amin'ny farany ambony amin'ny corde zany dia réglentsika mba ho lasa E2. Izay zany ny tandrotsika. Izany hoe le soratra ery amin'ilay application hita io application ataontsika zany sy azahoana soratra E2 eo rehefa eo. Dia manarak'izay ilay basse 5e corde zany hoe le eo ambanin'ilay 6, le eo ambanin'ity 6 ity zany réglena mba ho lasa A2. Izay zany ny tandrotsika eo. Dia vita izay dia réglentsika indray le 4e corde zany hoe le corde faha-efatra zany dia réglentsika mba ho lasa D3. Vita izay dia réglentsika ho lasa G3 indray ilay eo ambaniny. Dia vita izay dia B3 dia ny farany ambany E4. Izay zany no tandrotsika amin'ilay izy. Ny premier corde moa dia tsy iza fa ilay farany kely indrindra any ambany iny no voalohany amin'ny corde zany iny zany ny première corde. Dia ilay any amin'ny farany ambony no 6e corde zany. Fa indraindray manko misy débutant tsy mahafantatra dia averiny fa le corde le ngeza be any ambony no première fa iny no 6e izany ny kely zany no isaina voaloha zany hoe par ordre croissant zany le izy. Ok, lasa aritsika dia izao ny fanaovana azy. Tendrena tsy akijanona le corde ho réglena dia avy eo ianao mijery ilay indication omen'ilay téléphone dia à partir n'izay indication omeny izay no ahitanao hoe tokony iréglenao sa tsy tokony irégle. Dia misy fotoana ianao mirégle dia mila manampy, misy fotoana ianao mila manala. Dia fanamarihana farany asiko flèche kely eto zao midina ohatran'izao le raha ohatra ny midina ohatr'izao le lalanao zany hoe ohatra hoe E2 zao le zavatra ilainao dia enao nefa ny soratra hitanao tetsy andeha ataoko hoe C2 na C2 dièse na D2 na D2 dièse.
Dikan'izay zany ianao mila midina makany zay dikan'ito flesh ito dia rehefa midina le flesh na midina ny lalanao dia mila manampy ianao zany mila manampy ianao mila anampianao zany a lay corde zany hoe mila enjanona misimisy zany a lay corde enjanonao zany dia mimiova le izy mimidina ity dia mahazo an'le E2 ianao ohatra raha ohatra ianao nitendry tsy akijanona an'le basse sixième corde ohatra dia nahita indray ianao ohatra hoe G2 na F2 dièse na zavatra efa mihoatra ty na mihoatra ty satria avy eo amin'ny 2 manko dia lasa 3 dia ohatra ny F2 ny hitanao na F2 dièse na G2 na G2 dièse dia dikan'izay zany ianao mila miakatra rehefa miakatra indray ny lalana dia analanao le réglage ao amin'le corde zany hoe le ao amin'ny mécanique zany analanao a hidina le lalana zany dia manao ohatr'izao zany tsika rehefa miakatra zany lalana dia analanao a lay ao amin'le corde zany hoe godranao le izy raha ohatra ny ianao hidina ny lalanao dia enjanonao le izy ok lasarintsika tendreky tsy akijanona zao le izy a dia manasanao a hijery an'ity a indication eto ity ohatr'izao zany le izy a io zao tendreky tsy akijanona le izy dia ny soratra hitantsika eo zao dia hoe C2 dièse tendrena tsy akijanona satria za zao zany miteny a dia tsy mitendry a dia mihetsiketsika le izy fa rehefa mahay feona gitara foana izy a dia tsy mandray afa-tsy le feon'le gitara lasarintsika C2 zao soratra hitantsika eo dia dikan'izay zany C2 zany mbola tokony hovainao lasa E2 zany hoe midina ny lalantsika zany rehefa midina le izy dia enjanonao le corde dia arakaraka le gitara io fenao mila mahita hoe makaiza manenjana dia manodina aloha ianao raha manenjana zao amin'ny akoustika dia ahodinao a ohatra ny mamoa sarina tavoahangy le any amin'ny farany ambony ohatra zany fa mety arakaraka le gitara sy namorona an'le mpanamboatra azy koa nefa fa ianao zany mila mijery hoe memiova ve memidina ve zany indication zany sao dia lasa vadika ainty ny ain zany manko mbola ty aloha ty dia ny ain moa zany tsisy satria gitara manomboketo ny feony fa ohatra ny mbola godranao io dia lasa ain le izy dikan'izay zany tsika mila manenjana makaty dia lasa aritsika iny zao efa D2 le izy fa mbola tsy tena tonga E2 dia lasatsika io zao fa tonga E2 izy dia zao tonga E2 izy zao teo fa mbola taty ambany taty le aigu jereny mbola io ambany io le aigu dikan'izay zany a mbola ataonao zay ahatonga ny lasa eto amin'ny 0 eto mba farafaratsiny izy eo amin'ny 0 eo dia ahoana zany ny atao enjanona ihany le izy zany mbola nampiana kely zay dia vita le izy raha ohatra ny le izy ny ohatraohatran'izao ohatra ny ny ohatraohatran'izay dia analanao kely indray izy zao ny ohatra be satria lasa F2 indray le izy jereny jere tsara lasa F2 zao le soratra etsy F2 zany nefa efa mihoatra ty dia rehefa mihoatra le izy a rehefa tokony hiakatra ianao zany dia analana kely zany le izy zay ao rehefa eo izy dia io zany mety misy fotoana izy mety hoe aty amin'ny plus 20 aty na ohatra zany nefa efa E2 le soratra eo dia dikan'izay zany mbola analana kely le izy fa io zany zao efa azo lazaintsika hoe mety io zany dia ny gitara mila reglena isan'andro mila miregle zany isan'andro fa tsy reglenao indray mandeha dia mipetraka eo iny reny a mipetraka ho azy eo reny rehefa tsy kitihany reny dia mivalana ho azy lasa aritsika midina eo ambany indray tsika le eo ambany zany ataontsika sy azahoana azy ho lasa A2 dia tendrena tsakijany ohatr'izao ny soratra hitantsika eo zao dia hoe G2 dièse ny zavatra ilayntsika nefa A2 dikan'izay zany mila midina ho tsisy tsika rehefa midina dia enjanona le izy dia enjanoko indray zany le izy zay ok mety in'izay dia hojerentsika manaraka indray a ny 4e corde dia tendrena tsy akijanona aloha izy ny 4e corde zao a reglena mbola lasa D3 dia jerentsika aloha le soratra eo io zao efa mety satria efa D3 io fa ahintsy kely fotsiny zany mba ho lasa 0 le izy dika io zao mihoatra kely dia ahemitritsika kely fotsiny eo ambany
zay zao dia vitany amin'iny midiny eo ambany ray tsika atao zany zay azahoana eo ambany reo lasa G3 dia jerentsika aloha hoe inona ny avoakany io zao efa mety io zao satria efa nyregleko ity dia zay na tonga ny efa nety fa ndrasany hoe avalako ty ataoko mivalana io zao lasa G3 dièse izy dia mila miakatra zany tsika rehefa miakatra ny lalana dia godrahanao le corde zany lasa tsika godrahana izy zany dia mahazo an'io zay dia ny eo ambany ray ataonao sy azahoana B3 ao amin'le deuxième corde dia iny na efa mety zany efa mety io zany dia ny farany ambany atao sy azahoana E4 dia jerenao aloha ny indication mena io zao dia 4 dièse zao ny anahy ny soratra teo dikan'izay zany ataoko sy azahoana an'io lasa E4 mila midina eto zany rehefa midina ny lalana dia mila enjanona lay corde zany hoe io zao izy dia enjanona zay vita izy rehetrarehetra dia ny anahy zao ny corde efa folaka dia tsy mila mamerina indrotsony fa ny anao zao mbola folahana le corde dia mila rehefa vita ka hatramin'ny farany ohatra izy dia mila averina kely atao vérification farany zay vao mety eny ary misaotra betsaka atsika rehetrarehetra zay nanaraka hatramin'ny farana ao antsika ny ivelany ho antsika eto an-toerana tag eo amin'ny commentaire eo zay namanao tianao hianatra gitara satria mila ohatrany hoe mba te hisy namana hoe hiaraka hianatra aminao dia amin'izay nareo mba miara-mazoto tag eo amin'ny commentaire eo hoe ndoky hianatra gitara ndao lesy hianatra gitara atsovo daholo namanao rehetrarehetra zay tianao hianatra gitara teneno amin'ny commentaire eo ny anarany dia ho avy izy dia entano namana anaraka antsika hatrany hatrany mbola be dia be zavatra ho zaraiko eto amin'ny pejy ary misy amintsika moa zany lina hoe tena te hianatra mihitsy dia zay mampianatra gitara en ligne mahatsara ny gitara ny cours en ligne zany dia misy fanaraha-maso le izy misy fanaraha-maso dia mbola tsara lavitra no zany lesinao omeko zany lesinany tena efa ataoko tsara leto fa mbola tsara lavitra no zany niany misy fanaraha-maso mahazo manontany fa misy tsy mazava zay mahatsara ny cours en ligne dia za misy ny koa miresaka aminao amin'ny MP dia be dia be ny tombotsoa be dia be fa afaka manontanytsika ao amin'ny page Facebook ny Nomena Aveo Guitariste dia ao tsika mifampiresaka misy olona mandray anao namantsika mandray anao dia manao inscription anao rehefa voarainao dia alefan'ny zareo ty aminany anaranao dia any amin'ile compte anarana en ligne indray tsika sy anao mifampiresaka dia misaotra tsika rehetrarehetra mirara tsika rehetrarehetra andeha lavitra daholo misy amintsika moa hoe tsy mila mianatra ty aminay dia mety foana io hoe fa zay tiantsika io fa ny essentiel dia hoe mahay gitara ianao dia zay ny tanjontsika dia misaotra betsaka tsika rehetrarehetra partage au maximum ty vidéo atsika ty dia metrao j'aime sy cœur eo amin'ny vidéo atsika dia misaotra betsaka atsika rehetrarehetra tompoko